PSF Tamatave nanomboan'ity aventure ity dia noho ny fiakaran'ny vidin'ny sakafon'ny biby fiompy. Rehefa mitombo zany ilay biby fiompy ompiana dia mitombo ihany koa ilay vola mivoaka dia mitady hevitra tanteraka ahoana ny fomba ampihenana ilay vola lany amin'ny fiompiany. Fa tsy tsahatra hitombo ilay izy ary tsy hijanona intsony mihitsy io, donc tsy maintsy mitady hevitra izay hoe amin'ny fomba ahoana ny ampidirana azy. Dia somary nanao fikarohana zany dia nahita an'ity fiompiana lalitra ity. Tsy ilay lalitra tsotra moa izy io, tsy ilay lalitra fahitantsika andavanandro mipetapetaka amin'ny sakafo, mipetapetaka amin'ny maloto hitantsika any misy antsika avreny, fa lalitra hafa mihitsiny avy any amin'ny continent américain fiaviany izy io, fa no fifamezivezena bakabaka sy ny rehetrarehetra dia efa ela izy io no tonga teto amintsika teto. Saingy tsy remarquentsika izy satria mitovy amin'ny fanenitra ny poziny dia tsika mievite anazy moa izy koa tsisy anterehany mihitsy aty amintsika satria tsy mipetapetaka amin'ny sakafo izy noho izy tsy misakafo. Tsy mipetapetaka amin'ny sakafontsika izy zany tsy manelingelina antsika miditra any an-trano na ohatr'izany dia tsy dia remarquentsika loatra izy, fa efa misy à l'état sauvage eto amintsika eto. Ny nazahoako anazy moa ny manokana dia hitako tao anaty zezika izy dia hitako ny potentiel an'ilay izy dia nanomboka ilay fiompiana amin'izay zany hoe encadrena zany ilay fiompiana ompiana anaty lay izy io dia récoltena ny atodiny dia ny atodiny io no mivadika olitra zany, olitra vaventy tokoa. Raha izy voafo iny quelques millimètres dia afaka roa herinandro eo izy dia mahatonga tena hatramin'ny 5-7 cm ny halavany. Dia atody 1 grama monja dia efa azahoana 4 kilao ana larve. Donc moustiquaire ohatran'io zao azahoaka eo amin'ny 20 grama na atody isan'andro dia donc azahoaka 80 kilo ana larve. Amahanako ny biby fiompy ohatra ny akoho amam-borona, ny trondro, ny kisoa. Mihinana anazy ihany koa na ny alika na ny saka zany atao mélange anatina croquette reny. Efa herintaona izay nanomboka nianatra nanao an'ilay izy dia efa manomboka mamokatra amin'izay zany izay zao. Dia hita fa tena mahafa-pahasahiranana ilay izy satria afaka manolo hatramin'ny 500 isan-jatony anatin'ny sakafon'ny biby fiompy ilay izy. Raha ohatra zany ka tokony 100 kilao ny omenan'ilay biby dia 500 kilao sisa no omenao ho fanampin'ilay profondy omenao. Azo atao ihany koa manao profondy direct zany, tonga dia manamboatra profondy mihitsy dia mahasolo ny poudre de poisson sy ny tourteau de soja izay ireo tena singa lafo indrindra ao anatin'ilay famokarana an'ilay profondy zany. Tena mora ny fiompiana an'ilay izy satria zavatra telo zany izay misy tsy lafo vidy ary tsy manahirana daholo. Zavatra telo ny condition ilain'ilay lalitra dia ny hazavana, ny hafanana ary amandona. Ny hafanana zany eo 28 degré eo dia mila mandona entre 50 à 80% izy. Amina pulvérisation dia efa azahoana izay amandona izay, pulvérisena amin'ny rano izy dia omena rano sotrony. Izy io moa tsy misakafo intsony ny lalitra, donc rano fotsiny ny ilainy zany. Dia rehefa azo ilay atody ka mivadika olitra ilay izy dia fako no amahanana anazy, fako organique izay misavovona eto amintsika. Mariako fa ireo fako organique hitantsika eny amin'ny savovona be reny 20 isan-jato organique daholo. Donc azo ampiasaina daholo. Anatin'izany ny hoditra voankazo, ny hoditra légume, ny ambin-tsakafo, ny vary masiso na ohatr'izany izay hita ao an-tokantrano. Azo ampiasaina ihany koa ny tsinain'akoho, tsinaina trondro dia ny tain'akoho sy ny taina-kisoa, taim-bitro, tain'aondry. Raha ny anahy manokana zao ny fiompiako akoho dia en batterie zany hoe en cage dia milatsaka ilay tain'akoho dia nasiako karazana baka zany ao ambany, baka ngeza be dia milatsaka ilay tain'akoho dia hohanin'ilay larve, apiko kely déchet ana voankazo na ohatr'izany sisany dia ny larve indray avy eo no hohanin'ilay akoho indray. Donc zéro déchet zany, zéro déchet tena hita fa manampy ihany koa amin'ny transformation ilay tain'akoho izay tsy azo ampiasaina avy hatrany raha ohatra ka hoe amboly ianao fa tsy maintsy composter. Nefa ity zany izy tena
tena tonga dia efa composté izy zany ary azonao ampiasaina avy hatrany amin'ny fambolena biolojika.